fa lasa iny ny semaine iny miditra semaine vaovaotsika ary mety misy zavatra mety mbola tsy vita tamin'ny herinandro iny fa mbola misy fanantenana koa amin'ny herinandro vaovao izay hitrahantsika ity indray. Dia misaoran'Andriamanitra ny amin'ny fisian'ny sekoly, ny fisian'ny fotoana rehetra ahafahantsika mbola miaona amin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Asandrato mivavaka ao ary. Mankasitraka manome voninahitra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ity maraina vaovao ity. Misaotra ny amin'ny herinandro vaovao misokatra ho anay. Misaotra fa napetsaka ny zavatra mety mifaomaofao tamin'ny fiainana tamin'iny herinandro lasa iny. Dia mbola tratra ty herinandro vaovao ity indray izahay. Ary mbola misy fanantenana vaovao mitsimoka indray ao anatin'ny fonay. Fa mbola misy Andriamanitra anankiray tsy mandao. Ary tena velona mandrakizay miasa eo amin'ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny ay tsirairay avy reto. Misaotra ny amin'ny fitehirizanao ny fahasalamana, ny tanjaka, ny hery. Misaotra ny amin'ny fitehirizanao ny ankohonanay, ny tokantranonay. Misaotra ny amin'ny fombanao isan'andro eo amin'ny fiainanay dia tsy hainay ny angina Andriamanitra. Tsy akasitraka anao. Ary amin'ity maraina vaovao eto amin'ity eto ampovoan-tanànana Antananarivo eto izay manandran-tanana mivavaka. Misaotra anao Andriamanitra fa ianao ny fototry ny zavatra rehetra ary ianao ny tena fifalianay. Ary androany indray amin'ny ketaeta indray, etaeta vaovao indray ny tetiavana ianao eto amin'ity toerana ity. Tsarovy izay rehetra manana izany etaeta izany ka tonga eto androany satria mahafa-po ny fanamangetaeta ianao. Misaotra ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny sekoly androany, sekoly famahana olana. Alleluia. Ary tsy diso ny safidinao raha tonga eto ianao androany. Amen. Tsy diso safidy ianao satria tahaka n'ilay vehivavy azo nijangadjanga teo. Tena opportunité goavana ny sokafan'i Jesosy teo amin'ny fiainana. Satria naninona? Tsy teo anatrehany ohatra hoe nipisorona be izy nentina ho tsaraina. Fara izay tonga dia vita. Fa tonga dia teo apototro ny tongotr'i Jesosy. Alleluia. Androany eto apototro ny tongotr'i Jesosy zasy ianao androany. Ary io ny toerana tsara indrindra satria maninona? Eo no afaka faranana ny zavatra rehetra. Amen. Afaka faranana eo ny zavatra rehetra fa zao jerenareo ny tena tsisy solution hafa azo nyity vehivavy ity ny eritseretina ny. Fa dia efa miandry izay vidona amin'ny fotsiny. Fa tena voninahitra ho an'Andriamanitra teo apototry ny tongotr'i Jesosy ny natosiko ny mpanameloka rehetrarehetra. Alleluia. Hitanareo ohatra amin'ny ao amin'ny bokin'ny andrasitsarekely Zakaria 3:7 dia misy zao tenin'Andriamanitra zao. Tonga ozy izy Josoa mpisorona be. Dia rehefa tonga ny seho teo anatrehan'ilay anjelin'i Jehovah dia nitsangana teo koa Satana nanameloka azy. Hitanao fanatrehan'Andriamanitra ilay izy fa nitongavany Satana teo anameloka azy. Dia ohatr'izay ty vehivavy ty tonga daholo mpanameloka rehetrarehetra hitsangana hitora-bato. Fa nisy iray nitsangana nisolo vava azy. Alleluia. Izay mahatonga hoe tsy diso safidy ianao raha androany zao sekolim-pamahana olana dia ozy izy ianao hoe aloha tsy hitady solution hafa ny ivelany fa aloha hoentina regleny eo apototry ny tongotr'i Jesosy ty androany. Alleluia. Tsy diso safidy ianao fa misy raha hitsangana hiady ho anao androany. Amen. Ndao hijery ten'Andriamanitra tsika ary. Jaona 10:7. Jaona 10:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia hoy indray Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao ny vavahadin'ondry mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy mihaino azy ny ondry. Izao ny vavahady, raha izao no hidiran'ny olona dia hovonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono, ary indringana zao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Amen. Misy taridalana ray meny ny tompo androany.
Areto ny tiako hisariana ny sainao fa zao. Zasy ianao rehefa manaraka an' Jesosy tia, mila manaiky izay tari-dalana rehetra mandany lôjika ny tany. Azonao ve zany? Mila manaiky izay tari-dalana omeny Jesosy mandazy lôjika ny tany rehetra. Io ny secret natafavoaka amin'ny Petera io. Satria zao, Petera io tsy olona tsy intellectuel. Inona ny asany? Mpanarato. Dia ndany ianao mitady mpanarato eraky Madagasikara any amorontsiraka any raha misy olona manana diplôma. Fa olona atao hoe tsy nianatra ny ankabetsahany. Fa nahitany Jesosy azy ndray andro. Dia vao fanena izy Petera, dia Petera sy Andrea izy tenin'Andriamanitra manarato. Dia eo amin'ny lakana ary zareo mangorona tsara ny aratony. Dia hozy izy Jesosy, tao anaraka fa tsy ataoko mpanarato tsondrotsony ianao manomboka izao fa mpanarato olona. Tonga dia tsisy ady hevitra. Azonao ve? Tsy azo ny saina ho takarana zany raha tao amin'ny Petera zao raha izaho aloha zany dia mbola zao ny fanontaniako. Ahoana koa zany? Anarato olona. Dia raha tamin'izany andro zany raha toaka hoe mety nandeha ny andro ny traite hoe mivarotra olona, dia zao zany mety nieritreretika mety tena andeha hivarotra olona zany tsika ty. Mbola mipetraka amin'ny fanontaniana fa tsisy fanontaniana tamin'ny Petera. Fa tonga dia hozy izy Andrea hoe tao anaraka ny urazoika io. Dia lasa zareo. Dia tsisy fanontaniana fa tonga dia lasa nandeha nanaraka an' Jesosy. Io sinina io nahitany Jesosy azy ty Petera ty mora manaiky amin'ny zavatra rehetra. Kanka zay rehetra tari-dalana nomeny Jesosy azy dia oke foana ozy. Andeha ambony rano dia mety zany ozy Petera fa za andeha. Alleloia. Ozy izy ray Jesosy tana manjono dia any ambavany trondro misy sekely. Oke koa ozy Petera tsisy fanontaniana fa tonga dia lasa. Zay tari-dalana mandalo lôjika amin'ny tany zay ny endrasan'Andriamanitra amintsika. Alleloia. Tsy mila calcul avy ao anatin'ny saina. Aza ezahana takarina zay rehetra lalana tian'Andriamanitra hitondrana anao. Fa raha takatry ny saiko sy takatry ny sainao zay lalan'Andriamanitra tsy Andriamanitra izy. Raha takatry ny saitsika zay solution tian'Andriamanitra hitondrana atsika dia mipetraka mitovy amiko sy mitovy aminao Andriamanitra fa tsy Andriamanitra izy. Fa any amin'ny zavatra tsy eritseretinao tsy takatry ny sainao dia any ny tian'Andriamanitra hitondrana. Ary ny fahaizanao manaiky zay teneniny amin'ny fotoana rehetra, zay ny solution tsara indrindra. Alleloia. Ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao. Tsy ohatra fa tena anoharan'i Jesosy. Ny zavatra mitranga dia ohatran'io mihitsy ny zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Hozy Jesosy hoe za zao rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ny zavatra hoentiko eo aminy tonga dia fiainana be dia be. Alleloia. Dia jerenao tsara ny fiainan'ny olona anankiray manana an' Jesosy fa tsy mitovy amin'ny olona mihitsy tsy manana an' Jesosy. Misy hira zay tsaroko tamin'izay tamin'ny mbola kely dia zao ny ataony hira io. Zay tsy manana an' Jesosy izy anie dia mba jereo ange. Fanafaly aza dia hita fa malahelo ny tarehany. Satria tsy manana an' Jesosy izy ao anatiny ao. Zany mihitsy fahamarinana. Raha vao olona anankiray tsy misy Jesosy ao anatiny, na manana ny zavatra rehetrarehetra ary izy hitanao ihany misy malika kely ny endriny. Tsy feno ny fifaliana ao anatiny. Fa hozy Jesosy izy za rehefa tonga eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia fiainana be dia be no omeko azy. Fa tsy ohatr'izay hozy izy fatokavany fahavalo fa maninona? Stratégie telo no eto fahavalo. Rehefa tonga eo amin'ny sehatra anankiray na fiainan'olona anankiray izy dia hozy izy hoe izy tsy avy raha tsy angalatra, amono, andringana. Dia jerenareo tsara any raha vao misy girika anankiray idirany devoly eo amin'ny fiainan'ny olona iray dia inona ny angalariny voalohany? Fifaliana. Very ny fifaliana ao anatin'ny olona anankiray fa raha vao ny devoly ny tafiditra ao. Rehefa very ny fifaliana dia angalariny iray koa fiadanam-pona ao. Dia inona ny zavatra mitranga? Rehefa tsy manana fiadanam-po ianao dia lasa mitaintaina, lasa miady saina hoe hiakatra hono ny carburant. Dia mieritreritra eo ianao hoe fiainana efa sarotra be ty mbola hiakatra carburant dia ohatran'ny ahoana indray mbola fahasarotana. Dia hitanao problème zao vanim-potoana zao ohatra. Rehefa tsy manam-pitsarana ianao tsy manana fiadanam-po ao anaty, vao vakansa amin'ny mpianatra dia fidiran'ny mpianatra ny eritreretinao.
le ankizy vao hiditra vakansa herinandro dia efa miady saina sady eny ahoana moa zany zao ny rentré satria manino fanahina ny ao ambadika izay raha vao fanahina ny tafiditra ao anatinao dia lasa mitebiteby ianao tsy mitsahatra ianao dia mitady solution amin'ny fomba rehetra ianao dia ozy izy le toy le ten'Andriamanitra mangalatra izy finoany amin'izay mifinoana ao anatinao dia lasa tsy manam-pinoana intsony ianao hoe afaka niditra tsehatra Andriamanitra ary rehefa vonoany ny finoana ao anatinao dia aringany amin'izay dia ozy izy voalazan'ny ten'Andriamanitra tsy aharitra ny trano anankiray ozy izy izay miady an-trano satria raha ao anatiny ao misy miady dia tsy maintsy ho ravo io trano io aleloia fa hoy Jesosy androany Efesianina 4:17 Efesianina 4:27 aza manome fitoerana ho an'ny devoly amen zany hoe kay ny tena namorona an'Andriamanitra ny olona ny tena lôzika tokony ho izasy ianao tsisy fitoerana tokony hidirany devoly zany ao anatintsika tsisy ary tena tsy possible tokony izy fa raha vao misy hirika io ahafahany devoly miditra dia zay ny fomba fiadiny ampidiriny daholo amin'izay ireo le virus rehetrarehetra ireo dia rehefa tafiditra ireo dia tsy maintsy rava ny efaran'io trano io ozy izy Jesosy ozy izy le ten'Andriamanitra aza manome fitoerana ho an'ny devoly zany hoe tsisy toerana saza ho an'ny devoly ao anatintsika fa tsika zany tokony olona feno an'Andriamanitra isan'andro tokony ho tsapantsika izay le fahafenoany izay isan'andro raha vao tsy feno ianao fa misy banga ao dia lasa misy fitoerana tokony afaka hidiran'ny devoly ao ary rehefa tafiditra izy ozy izy ny ten'Andriamanitra dia tsy maintsy ny anapotika sy ny andrava zay mamaky azy ary zao no tena zavatra tsy maintsy tandremantsika ianao zao tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany aza mivoaka eto tsy feno zany amen aza mivoaka eto zany feno tapany ianao na hoe mbola misy 10% tsy feno fa naiza fotoana misy fanatrehan'Andriamanitra da ataovy reno sy tsapanao hoe tena feno ny ala teo satria izay fahafenoany izay no ahafahanao mandeha mamakivaky amin'izay fiainana miatrika ninninina tadidio fa zao raha tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ohatran'le ny tantaraiky le tantarany Josoa ampisorona be teo ny devoly tena tia fanatrehan'Andriamanitra koa tena tiany satria manenina tonga teo izy Josoa ampisorona be iseho anatrehan'Andriamanitra dia tonga teo koa Satana tsangana teo anilana fa inona ny tiana tongava mitady toerana hidirana izy dia nitady moyen izy ahafahany mepanga ny Josoa dia ritsika ty Josoa ampisorona be azonareo hoe tsy hoe olona kelikely zany na kristianina tsotra fa raha amin'ny jiosy za ampisorona be zany dia tena le mpitarika amin'ny fivavahana jiosy mihitsy fa nitsangana ny Satana mihitsy teo anatrehany tonga dia nijoro izy epanga ny Josoa fa Andriamanitra nijoro miady ho azy tia ny devoly mifanatrehan'Andriamanitra hainao ve tantarany Joba toko voalohany 5:9 dia jerentsika ny tenin'Andriamanitra hoe Joba toko voalohany 5:9 inona ny zavatra nitranga amin'ny anaran'i Jesosy tamin'ny ray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehova dia tonga teo koa Satana tafaharo taminy hitanareo izay le programme ny devoly ny zanak'Andriamanitra tonga iseho anatrehan'Andriamanitra fa tonga teo koa Satana ny s'infiltre izy dia nitsofoka tany anatin'ny olona tany zany hoe ohatran'ny hoe misediguise izy zany tao dia tsy fantatry ny olona hoe Satana ty dia rehefa tonga tao tafaharo tao fa ny fijerin'Andriamanitra tonga dia niavaka tany amin'ny Satana amin'ny fijeriny dia mitovy mihitsy le tamin'ny andron'ny Josoa ampisorona be sy tamin'ny andron'ny Joba tonga dia Andriamanitra aloha ny conversation voalohany tonga dia mifantoka tany amin'ny Satana inona no ataonao fa tsy toerana tokony tsisy anao eto
dio fa zao ny saso ianao a tsisy toerana tokony sahaza ho an'ny satana zany fa zay matokany hoe atao feno an'Andriamanitra isan'andro ianao jereo tsara ny tavoahangy anankiray feno rano anie dia andramo ampidiro fa tsy tafiditra fa very zay miditra eo ohatr'izay ny tokony paozintsika sy ianao isan'andro feno Andriamanitra isan'andro dia rehefa feno na ampidirana zavatra hafa ry tsy miditra intsony io zay ny rasan'Andriamanitra amintsika isan'andro io atao hoe fahafenona io ny problème dia zao io sary io nomeny Jesosy a fa io no nararaka ny Adama sy Eva tany am-boalohany dia nomeny Jesosy ny lesona taty aoriana hoe tia tsy maintsy feno isan'andro zasy ianao jereo ny tantaran'ny Adama sy Eva zavatra nitranga dia zao napetraka Andriamanitra i Adama mibataina niditra tao amin'ny Saedena dia rehefa tonga tao amin'ny Saedena i Adama dia toerana feno fanatrehan'Andriamanitra fa ny zavatra nitranga dia zao Satana tsy nanana toerana tao amin'ny Saedena fa i Adama sy Eva no napetraka Andriamanitra tao inona ny rôle napetraka Andriamanitra taminy hitandrina sy hiasa ny sa zany hoe sady gardien izy zany no atao hoe gestionnaire ny toerana io fa ny zavatra nitranga dia zao amin'ny maha-gardien azy ka niesina ny garda tafiditra tampoka tao amin'ny Saedena devoly raha ny tena izy zany tsy tokony tafiditra tao ny devoly tsisy toerana ho anazy tao satria toerana io toerana feno fanatrehan'Andriamanitra fa vokatry ny tsy fitandremany Adama fa tsy haiko na inona ny nahavarinany Adama tao amin'ny Saedena tao dia tafiditra ny devoly dia ozy ahy teo hoe amin'ny fotoana anankiray ny devoly rehefa tafiditra amin'ny sehatra na tontolo anankiray dia inona ny ataony ireo zavatra telo ireo no entiny dia tsy maintsy misy zavatra fikorontanana hita ao vao tafiditra tao ny devoly dia jereo tsara ilay lôzika napetraka Andriamanitra tany am-boalohany ny Saedena feno fanatrehan'Andriamanitra dia inona ny zavatra nitranga any an'ilay programan'Andriamanitra ho any Adama sy Eva tao amin'ny Saedena mihitsy potehiny devoly voalohany satria ny programan'Andriamanitra misy fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra ao amin'ny Saedena dia ozy izy devoly tia fifandraisana tsy tapaka tia potehiny dia rehefa potika io a dia lasa tena tonga dia aringan'Andriamanitra io Adama io hita ny secret tediavany fomba rehetra ary zay no olana dia ozy ahy hoe tamin'ny fotoana tsy ny ambenany Adama lasa tafiditra teo amin'ny fiainany devoly nanapotika azy dia jereo tsara ny zavatra nitranga raha ny tena izy zany a raha nomen'Andriamanitra fahefana i Adama hoe hitandrina ny Saedena dia nomen'Andriamanitra fahefana izy zany hoe azo ny Adama natao mihitsy ny saseny devoly ny ala tao amin'ny Saedena satria nomen'Andriamanitra fahefana izy hitandrina le sa fa tsy tao anatin'ny Adama izay fahatsapahany dia tsy fantany ny fisiny io fahefana nomen'Andriamanitra azy io dia jereo amin'izay ilay fandrika nentin'ny devoly namelezana azy voangana kely mpanompon'Andriamanitra ny tenen'ity fampianarana ity hoe inona ny fahatsarana mihoatra lavitra noho izay fahatsarana efa hitany Adama sy Eva nampahitan'Andriamanitra azy tao amin'ny Saedena inona ny fahatsarana mbola nitediavy Adama ankoatran'izay efa nataon'Andriamanitra ny ainany tao fa jerenareo fa tao amin'ny Saedena ny Adama tsy nanana problème ninninina ny fahatsarana rehetra efa nataon'Andriamanitra ny ainany tao dia jerenareo hoe tsy tao anaty vocabulaire ny Adama mihitsy zany atao hoe tsy fisiny anoanana tsy fahampiana atsika tsy fantany zany fa mbola nitady ihany izy rehefa ozy izy devoly raha vao hohanina rety azy dia hainareo manavaka ny tsara sy ny ratsy dia tsara inona mbola tediavina koatr'izay efa nomen'Andriamanitra azy Jesosy aza namaly taona hijerentsika ny tenin'Andriamanitra marika toko 7:19 marika 10:18 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy Jesosy taminy nahoana no ataonao hoe tsara tsy misy tsara fa tsy iray ihany dia Andriamanitra
jerenareo fa Jesosy tenany aza mbola tsy sa nampilahatra ny tenany amin'Andriamanitra hoe tsara. Hozy izy Jesosy hoe fa maninona ny tenenina hoe tsara? Tsy misy tsara fa tsy ray dia Andriamanitra. Tsy naka ny toeran'Andriamanitra mihitsy Jesosy. Dia hozy hoe fa inona ny fahatsarana mbola tediavin'ny Adama ankoatran'izay hoe fa Andriamanitra tena ny tonga miaona aminy isan'andro miresaka aminy. Tsy misy tsara fa tsy iray hozy izy Jesosy eto dia Andriamanitra. Izany hoe fa ilay Andriamanitra tsara indrindra ny tonga teo amin'ny fiainany. Izay Andriamanitra tsara indrindra izay ho tonga eo amin'ny fiainanao. Amen. Fa tsisy fahatsarana mihoatra noho izay. Fa ny tsy fahatakarany Adama an'io na tonga azo tafalatsaka tao anatin'ny fahotana. Fanahany atao hoe tsy fiononana. Izay no nararaka azy. Satria tsy nainionina tamin'ny zavatra izay nomena Andriamanitra azy. Efa ny fahatsarana rehetra no nomena fa mbola tsy nainionina ihany fa mbola nitady tsara lavitra noho io. Fandrika. Ary io no isaren'Andriamanitra antsika androany. Maiza makasitraka amin'ny zavatra izay omenanao androany. Andriamanitra reto tsy manome zavatra ratsy ho antsika izany. Amen. Andriamanitra tsy mamolavola zavatra ratsy ho antsika izany. Tahaka anao tsy manome zavatra ratsy ho an'ny zanakao. Dia mihoatra lavitra noho izany Andriamanitra. Ny tsara foana ny ao anatin'ny fon'Andriamanitra tiany omena azy sy omenanao isan'andro. Mahaiza mankasitraka amin'izay omeny. Mahaiza misaotra amin'izay zavatra omen'Andriamanitra anao isan'andro. Ary tsarovy fa zao, sarobidy be ny zavatra omen'Andriamanitra antsika. Ny problème ny Adamany tsy nafantatra hoe tena sarobidy ny reto zavatra nomena reto e. Tsy fantany, tsy takany hoe zavatra sarobidy be ny zavatra efa novelarin'Andriamanitra eto anoloko e. Dia noho izay tsy fahafantarany izay na tafalatsaka azy mbola te hitady ny tsara ihany. Ho zaho androany mahaiza mankasitraka amin'izay omen'Andriamanitra. Ary tena sainy fa zavatra sarobidy omen'Andriamanitra azy ianao isan'andro. Dia io zavatra sarobidy io mahaiza mitondra azy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa haitsika ny miaina mitondra an'izany hoe tena ny fahatsaran'izany omen'Andriamanitra, dia Andriamanitra vao maika koa mikaroka ny tsara indrindra. Jerenareo ilay ozy hoe tsy fahaizana mionona amin'ny zavatra omen'Andriamanitra. Ny tsy fahatakarana hoe zavatra omena any ka sarobidy. Fa rehefa tsy fantatrao mantsy hoe sarobidy ilay zavatra omenanao dia ataonao tsinitsinina ilay izy. Ohabolana 27 eny jerentsika. Ohabolana 7:7. Dia izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hitsakitsahan'ny voky na dia ny to tantely azy, fa mamonoana na dia ny zava-mangidy rehetra aza. Hitanareo ilay izy hoe rehefa fitibahana be ny ao dia tsy tsapanao intsony ny valeran'ilay izy fa ohatrany tsisy dika. Dia hozy izy ilay ten'Andriamanitra hoe rehefa ilay voky ilay olona dia hitsakitsahany sisa ilay tantely. Ohatra mahatsiaro ny Joba izany ahako. Rehefa tonga tany amin'ny fotoanan'ny fahafoanana dia nahatsiaro mipase amin'izay. Dia hozy izy Joba, tadidiko fony za taloha, fony mbola ronono mandro ny nanasako tongotra. Fay! Satria maniny tadidy amin'izay ilay succès tany amin'ny paseka. Tamin'ny fotoanandro ny natao tsinitsinina dia rehefa mitobaka be loatra dia ny sasana tongotra sisa ny nanaovana ny ronono. Dia tsy mieritreritra misy olon-kafany any mba mety tena tsy manana zao fa araka ilay ten'Andriamanitra amin'ny ohabolana raha ilay olona tsy manana ninninona izany nahazo an'ilay ronono dia fay. Fa hozy izy ilay ten'Andriamanitra hoe mamonoana na dia ny zava-mangidy indrindra azy. Tsy haiko nareo rehefa mpanatsapa an'izany hoe tamin'ny fotoana rehefa ilay tena hoe tena maina e, tsy izy e. Fa misy zavatra kely anankiray mba hitanao fa renao mihitsy ny tsirony hoe tena mamy izany. Fa amin'ny fotoana rehefa be loatra ilay izy dia ataonao tsinitsinina dia very fotsiny. Dia tena hoe tsy tsapanao ilay valeuran'ilay zavatra omen'Andriamanitra.
Ary io ny tian'Andriamanitra hanamboarana sy hanitsiana antsika. Mahaiza mitondra tena tsara amin'izay rehetra hitondran'Andriamanitra anao. Raha tonga ny fitobahana, mahaiza makasitraka an'Andriamanitra, dia mahaiza koa mba misaina sy mihevitra ny hafa. Aleloia. Amin'ny fotoana rehefa tsisy, dia mahaiza misaotra amin'ny zavatra rehetra. Io tsy fahaizana miononona araraka ny Adama ozy aho. Fa zao, vitany ny Adama. Zasy ianao indray zao. Nahita ny lesontsika dia mandray lesona ao anatin'ilay izy. Tetserenao tsara fa mbola io fanahy tsy mahay mionona io mbola alefa ny devoly amin'izao. Dia tsy mety mionona amin'ny zavatra misy ianao, amin'ny zavatra ananana, fa ohatra ny te hanana mihoatra dia te hanana mihoatra foana eo amin'ny fiainana. Dia tsy tsaroana intsony tena makasitraka an'Andriamanitra amin'izay zavatra misy androany. Ary ny olana dia zao, mbola izay stratégie izay ihany no etin'ny devoly amin'izao andro izao. Ataony izay hatafasaraka anao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isan'andro. Ataony, hitanareo ilay izy, tsy zasy ianao mihitsy ny problème ny devoly, tsy tsika ny fahavalony, fa ilay programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny tena fahavalon'ny devoly. Dia tsy zasy ianao miombona amin'Andriamanitra fahavalon'ny devoly, ilay fiombonantsika. Dia iny tetiaviny amin'ny fomba rehetra hoe ahoana ny fomba atao hampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Dia tetiaviny amin'ny fomba rehetra. Hitanareo, ampidiriny devoly koa ny fanahy fimonomonomana mba hahatonga anao tafasaraka amin'Andriamanitra. Jereo iny ny zavatra niaina ny zanak'Israely. Rehefa nentin'Andriamanitra voaka avy tany amin'ny tany Egipta tonga tany amin'ny tany efitra dia naninona? Nimonmonina tamin'Andriamanitra. Rehefa nimonmonina tamin'Andriamanitra zareo dia inona zavatra nitranga? Ozy izy zareo, koratsinona ko, matinao na ty anefitra ty zay tahak'izay any zay tany Egipta ozy izy. Etra sao ny hamaky ten'Andriamanitra vitsivitsika. Exodus 16:8 amin'ny anaran'i Jesosy dia izao ny ambarany. Ary koa Mosesy, ho hitanareo zany raha omeny Jehovah hena hohanina. Raso eo alohany kely. 16:2 nimononona tamin'ny Mosesy sy Arona tany anefitra ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Dia 16:8 ho hitanareo zany ozy izy rehefa omeny Jehovah hena hohanina ianareo anio hariva, ary mofo ahavoky raha pitso maraina, fa efa reny Jehovah ny fimonomonomanareo izay nimonomonomanareo taminy. Fa izay moa no inona, tsy izay no imonomonomanareo fa Jehovah. Ary dia 17:3 indray, nangetaheta teo ny olona dia nimonomonina tamin'ny Mosesy izy, ka nanao hoe nahoana ianao no nitondranay niakatra avy tany amin'ny tany Egipta, afatiketahetanay sy ny zanakay ary ny bibinay. Hitanareo, monomonina aloha hoe tsisy hanina dia nomena amin'ny mana. Dia rehefa nomena amin'ny mana dia avy indray dia mana foana avy eny hohaniny eto e. Dia ozy izy indray Andriamanitra, indray ra-papelika mihinan-kenanareo. Dia rehefa ninana dia ozy izy Andriamanitra, ataoko hitanareo mihitsy vokatry ny fimonomonomanareo izy, fa ataoko leo hatrany amin'ny vavorinareo nareo. Ohatra mahita zany hoe rehefa hatrany ianao le monomonina be ilay zanaka hoe noana foana. Soreny ianao dia inona amin'izay ny ataonao? Reo sesefo hoana. Fitianao daholo rehetrarehetra dia hoanao amin'izay. Amin'izay tsy mitaraina intsony. Fa ohatra izany mihitsy Andriamanitra resaka amin'ny olona ohatra ny hoe izy sy ny zanany. Azonareo? Dia tsy nampaninina azy na mimonomonina azy, fa inona kosa zavatra nitranga? Vokatry le fimonomonomana dia tezitra Andriamanitra. Io fanahana fimonomonomana io ny ampidiriny devoly dia ataony fandrika eo amin'ny fiainanao. Hitanareo ilay izy? Misy fotoantsika ny tafalatsaka amin'izany dia lasa mpimenomenona amin'Andriamanitra isan'andro. Ary tena problème dia zao, vokatry le fimonomonomana dia voaheloka Andriamanitra. Azonareo ve ilay izy? Miplaindre foana. Dia rehefa miplaindre dia maninona? Mitondra plainte. Dia ny olona anaovana plainte maninona? Olona voaheloka. Dia mipetraka eo amin'ny banc des accusés foana Andriamanitra isan'andro.
voaheloka dia ho tsaraina satria manino misy monomana be dia be miainga avy any dia mitsangana indray Andriamanitra aloha fa voaheloka satria misy olona menimenina be dia be ao aza ho isan'ny mpimonomonina tenenina eo akaikinao dia tambataba aza mimonomonina tsony tambatabasina izy amin'izay tsy manao tsony raha vao treronina ma tsy dia indray mbola mamerinay fa tena ampianarin'Andriamanitra tsika aza mba ho isan'ny mpimonomonina mahaiza misaotra reto amin'izay zava-misy fa drasa aloha tantaraiky zavatra nareo ndray mandeha izay dia mea rehefa mieritreritra izay tantara izay ndray mandeha izay sy ampanantahy fotoana tsarotra zany tsika dia tena ao anatin'le maina be tsisy ninininy dia fampimonomonina fampimenimenina zany dia nijanona tamina parkina izay dia niditra tao anaty tômôbila dia mbola le fampilavanina dia no za mbola le mieritreritra hoe dia ahoana dia ahoana tsy anao nininina za nisy vehivavy izay tamy avy any mamo dia niala avy any izy mamo efa vemena be iny dia sady mitabataba be mihitsy izy eny an-talana dia ozy izy tamin'izay Jesosy raha tsy manary anazy zany dia todika anjeny azy dia jereka efa vemena be Jesosy hoa tsy manary anay zany so dia jerenao fa ohatra zao ary zay dia avelan'i Jesosy ozy izy dia mea dia ozy dia avy eo notoizan'le izy tena Jesosy tena naratsy aza tena izy raha miahanay foana isan'andro dia mea tamin'izay dia ozy hoe Jesosy napetrako eny ambava mamo le fampaherezana satria raha olona mpanompon'Andriamanitra no niteny anao dia eo izy izy ianao akefa efa fantatro zany fa le mamy mihitsy ny nampitondrain'Andriamanitra azy dia ozy izy hoe tena zany hoe tsy mahafoy anao zany sy every zavatra efa nataoko tamin'ny lasa dia sainy fefananao zavatra teo amin'ny fiainanao fa aza monomonina amin'ny zava-misy androany io fa zasy ianao mibory eo anatin'le misy androany dia tsy mijery hoe way tamin'ny lasany ka tena mihoatra lavitra rehefa nataony dia rehefa tsy saininao le nataony tamin'ny lasa dia menimenina amin'ny androany ianao tsy menimenina tsony ianao manomboka androany amen mivoao anatina fisainana maloto fa fandrika alefa ny devoly koa io dia misainy ratsy foana ianao amin'ny fotoana rehetra mieritreritra zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra foana ianao isan'andro fa io ny tian'Andriamanitra anamboarana atsika manomboka androany alleloia hoy za tamin'ny voalohany hoe Efesianina 4:27 aza manome fitoerana ho an'ny devoly fa ianao olona tokony ho feno Andriamanitra isan'andro ary tsaroko ty fampianaran'ny mpanompon'Andriamanitra ty hoe ao anaty baiboly tsy misy mihitsy teny manambara hoe olona feno devoly fa feno fanahy masina zany ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tsisy hoe feno devoly satria tsy misy fitoerana sahaza ho an'ny devoly ao anatiko sy ao anatinao tokony olona feno an'Andriamanitra isan'andro zasy ianao danger anankiray ty teneniko anao ty tandreminy tratran'izany atao hoe vide spirituel azonao ve izy amin'ny fotoana nareo tsy mba efa tratra zany misy fotoana ianao mivavaka fa tsy miainga mihitsy io vavaka io mangatsiaka tsy mety vakina baiboly enona hira atao daholo rehetrarehetra enona atorote fa tsy miainga mihitsy dia renao hoe vida be zany fa témoin io témoin mirehetra io dia tokony mailo ianao hoe tena misy zavatra tsy normal matoa misy zavatra tsy miainga zany mihitsy misy zavatra vida ao tanareo raha vao tômôbila mivida ny carburant dia inona mitranga rehetra ny témoin ka rehefa mirehatra ny témoin dia mailo ianao eo raiso fepetra mba anao va-plein malaky mba tsy hahatonga anao mpanina an-dalana fa danger ho an'ny fiainam-panahiny kristianina anankiray ny atao hoe vide spirituel ary io ny tsy maintsy tediavintsika isan'andro izay mahatonga ny hoe amin'ny fotoana monjenao fitaom-panatrehan'Andriamanitra dia aza mivoaka tsy feno zany fa tediavy ny hafeno anao zato isan-jato miala eo
amin'izay tsisy fitoerana fahany devoly miditra eo amin'ny fiainantsika. Amin'ny fotoana anekentsika hoe iroso amin'izany fahafenon'Andriamanitra izany, dia tena hoe eo Andriamanitra manangana antsika vaovao. Mitondra antsika amina dingana vaovao indray Andriamanitra ao anatin'izay rehetra hitarihana antsika eo amin'ny fiarahana aminy. Jerenareo fa danger hoy ahako ilay vita. Satria nitaona itsika hijery ten'Andriamanitra anankiray. Matthieu 12:43. 12:43-45. Amin'ny anaran'i Jesosy, raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandeha mitety ny tany tsy misy rano izy, mitady fitsaharana fa tsy mahita. 44. Dia hoy izy, ody any amin'ny trango izay nivoahako ao, ary no nitonga izy, dia hitany fa foana ny trano sady voafafa no voavoatra. 45. Ary dia nandeha izy ka nitondra fanahy 7 hafa koa miaraka aminy, izay ratsy no izy. Dia niditra ireo ka nitoetra ao, ary ny faran'izay olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany. Ary dia tahaka izany koa no amin'ity taranaka ratsy fanahy ity. Amen. Le fanoharana nataon'i Jesosy dia izao, tahaka n'io trano anankiray io, izay mahadange an'ilay hoe vida. Satria ozy voaka le fanahy maloto ozy izy, dia lasa izy nandehandeha nakany anefitra nitady fitsaharana. Kaikay io devoly io tsy mahita fitsaharana raha tsy tafiditra ao anatin'ny olona anankiray. Fa lasa izy mandehandeha any dia mitady fitsaharana ozy izy dia tsy nahita. Ary rehefa tsy nahita izy dia lasa izy niverina, dia ozy izy hoay le tranony alako teo vide. Ny mahadio be le izy. Dia efa voavoatra ny tao anatiny, dia hiverina hiditra ao. Hitanao le problème an'le izy amin'izay raha vao hoe tratra le vide spirituel ianao. Tonga dia mahita ny devoly hoay, tsisy nininona ao, tsy feny Jesosy izy, dao hiverenana hidirana. Ary ratsy kokoa ary le fiverenany, satria ozy izy le ten'Andriamanitra hoe mitondra fanahy 7 hafa ratsy no izy niverina niditra tao. Dia ho ratsy ny fiafarany izany trano izany. Manomboka androany misy fanapahan-kevitra raisintsika androany. Amen. Fanapahan-kevitra no feno an'Andriamanitra isan'andro, mba hahatonga ny devoly tsy hanana anjara eo amin'ny fiainantsika ka hiditra eo amin'ny fiainantsika. Fa hahatonga antsika olona ho feno Andriamanitra isan'andro isan'andro. Dia rehefa olona feno Andriamanitra dia olona mpitondra fanatrehan'Andriamanitra isan'andro any amin'izay toerana alehantsika. Ary fanatrehan'Andriamanitra tsy hoe manatrika fotsiny, fa fanatrehan'Andriamanitra mihetsika sy miasa. Izay natao hoe fanotrona an'Andriamanitra. Izy amin'izay le velona sy miasa ao anatiko sy ao anatinao androany. Izy ilay feno antsika iny, le izy le feno tena le Andriamanitra afaka mihetsika sy miasa any amin'izay toerana misy atsika rehetrarehetra. Aleloia. Farana. Ndao jerentsika ny Exodosy 12:19. Amin'ny anaran'i Jesosy. Allo fa tonga dia resahako le izy. Indray andro rehefa niran'Andriamanitra Mosesy mpanompony, dia izao ilay zavatra nitranga. Niran'Andriamanitra Mosesy hoe mandehana ry Mosesy, tana makany amin'ny Farao dia tenen'ny Farao hoe avohay ny olona. Dia izao ny famantarana ataoko manaraka anao any amin'izay rehetra alehanao. Dia niran'Andriamanitra izy hoe ndany. Dia nandeha Mosesy. Dia zavatra mitranga dia izao. Rehefa nandeha Mosesy nomen'Andriamanitra hoe ndany aloha eto ty tehany ity. Dia famantarana voalohany, atsipazo ny tena. Dia rehefa natsipy ny tena dia lasa mena rano. Dia tonga ozy izy ny mpanompo ny Farao rehetra koa mba nanipy-tena dia nanao tahaka an'iny. Nandeha indray manaraka
Irahan'Andriamanitra indray Mosesy. Tana Mosesy velesiny ranon'ilona, velesina dia lasa rà. Dia rehefa tonga niova rà ilay izy, dia avy koa ny mpanompo Mosesy, mpanompo Farao koa mpananao. Tana indray Mosesy, nentina indray. Navoaka daholo indray ny sahona rehetra tao amin'ny ranon'ilona. Dia nanao koa ny mpanompo Farao, dia nataony daholo ilay izy nataony. Voaka daholo koa ny sahona rehetrarehetra. Fa tamin'ny andro anankiray amin'izay, koa izy Andriamanitra, veleso izy mivovoka dia ho lasa moka. Veleso Mosesy mivovoka dia inona? Lasa moka. Na anao mpanompo Farao mba velo koa, fa tsisy ninina ny tranga. Tsy mety zasy ianao tsy mitombo miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Tsy mety tsika tsy mitombo zany, fa tsy maintsy mitombo tsika ao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra isan'andro. Tsy maintsy olona mitombo amin'ny dingana ara-panahy ianao. Tsy mety raha ny dimension nisy ianao tamin'ny taona lasa mbola misy ianao androany eo amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, fa tsy maintsy mitombo tsika. Hitanareo amin'izay ilay izy nentin'Andriamanitra fotsiny aloha Mosesy. Dia rehefa nentin'Andriamanitra Mosesy dia hozy izy ataovy izao. Dia nataon'ilay mpanompo Farao koa ilay izy. Mitovy ilay dingana misy. Alefa azy velesiny rano dia velo koa ilay mpanompo Farao. Avoahany sahona, voaka koa ny sahona navoaka amin'ny mpanompo Farao. Mbola nitovy ilay dimension nisy adry zareo. Fa rehefa velesiny vovoka lasa moka, dia tsy nahavita tsony ireo. Tsy nitovy tsony amin'izay ilay dimension nisy andry zareo. Dia inona amin'izay no nambaran'ilay mpanompo Farao? Ory Farao, avelao andeha any ireo. Fa tsy mitovy tsony ilay dimension misy hozy izy. Satria maninona? Efa niakatra dingana ry zareo. Fa efa ratsan-tanan'Andriamanitra hozy izy ity Mosesy ity, fa efa tsy normalina tsony. Fery-hevitra amin'izay fahavalo nanomboka teo. Hoe tena tsy normalina. Efa tena ratsan-tanan'Andriamanitra ity, fa tsy vita tsony ny défier anazy. Amin'ny fotoana ianao rehefa mitombo dingana miaraka amin'Andriamanitra, miakatra dimension vaovao, very-hevitra ny fahavalo. Alleluia. Ka androany ho very-hevitra zao fahavalo satria niakatra dingana ianao. Alleluia. Eo fiarahana amin'Andriamanitra, ny safidy ianao niala teo amin'ilay toerana nisy ianao taloha, hiditra amina toerana vaovao ao amin'ny fahafenon'Andriamanitra. Alleluia. Dia rehefa niditra ao amin'ilay fahafenona ianao dia very-hevitra ny devoly, tsisy hirika tsony hidirana. Aiza tsony amin'izay ny ale? Tsy hitany hoe ho aiza, tsy maintsy lasa izy mirenireny eny an-tany hevitra. Fa tsy nahita fitsarana hitsarana intsony. Manomboka androany andao zasy ianao androso ao amin'izany dingana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra izany. Andao hiakatra dingana vaovao, fa amin'ny fotoana hiakaranao dingana vaovao, very-hevitra ny devoly, satria tsy hita teo amin'ilay dingana mbola ny defieny ianao taloha tsony ianao. Fa dingana vaovao no misy ianao androany. Amen. Vany olona. Mahazo mody tsika. Alleluia. I Jesosy tsika rehetra. Izay tenin'Andriamanitra fampahirezantsika androany. Mino fa hias'Andriamanitra ao abadika izany. Manasanao hitsangana dia ndao avadika tsika vavaka izany rehetrarehetra izany. Amen. Satria rehefa avadika tsika vavaka ilay izy dia lasa tonga mifandray amin'Andriamanitra amin'izay tsika ao anatin'ilay teny. Ndao vavaka tsika amin'ity fotoana ity androany dia andao tena hitondra teny eo anatrehan'ny Tompo. Mangatava famindrapo tamin'ny fotoana rehetra tsy nanekeny. Tsy mba ohatra n'ilay Petera ilay irahan'Andriamanitra dia tonga dia manaiky fotsiny, tsisy ady hevitra. Dia tonga dia manaiky hoe oke zany. Tany any am-bavan'ny trondro dia mandeha any ambony rano dia mandeha. Ndao hiala ao anatin'izay rehetra mety fandavana, fimonomonomana rehetra hatramin'izay. Sarato vavaka ao. Mankasitraka manome voninahitra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ny amin'ny teny ny afatra androany. Mampitodika anay indray ao aminao Andriamanitra ka tena mamboatra ny lalanay amin'ny fifandraisanay aminao. Aoka ny famindrapo atratra anay Andriamanitra satria mahatsiaro izay
betsaka loatra le fotoana nandavana, betsaka loatra le fotoana tsy nanekena zay rehetra nyteneninao, dia anka tsy mahita vokatra zay eo amin'ny fiarahana aminao. Dia rehefa tsy mahita vokatra nefa izay dia mipetraka ho mpanameloka anao indray Andriamanitra. Mamindraha fo aminay, mamelany elokay satria trop le fimonomonomana hatramin'izay, le tena tsy fanekena ny sitraponao Andriamanitra. Mifona aminao izay mamindraha fo, mamela eloka tamin'ny fotoana rehetra tsy nanekena. Fa manomboka izao ho mpanompo ny sitraponao izay dia manaiky amin'izay rehetra tianao, amin'izay rehetra teneninao dia manaiky fotsiny izahay, tsy miady hevitra, tsy mitady ninninona fa tena manaiky ao anatin'ny fonay. Misaotra ny amin'ny famindram-ponao mbola misokatra isan'andro. Voninahitra ao anao amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Vavaka tsika amin'ity fotoana ity, mangatafy fahafenona amin'Andriamanitra indray androany, amen. Aza mandeha tsy feno mamakivaky tontolo andro sy mamakivaky herinandro zany, fa misafidiana no feno an'Andriamanitra. Aza saina zay problème, aza saina zay zavatra sarotra hatrehana, fa tovy important aminao androany hoe feno androany. Dia rehefa feno ianao dia afaka nitondra fanatrehan'Andriamanitra any amin'izay rehetra alehanao. Raha eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy ndreto izay. Amiketaeta vaovao Jesosy amin'ity maraina ity. Amiketaeta vaovao indray nitetiavanay ianao. Amiketaeta vaovao indray izany no anatenana ianao androany. Feno izay amin'ity fotoana androany ity. Tsy te hivoaka amin'ity toerana ity izay mbola banga hoe tsy feno anao Andriamanitra. Fa nirina androany tena fahafenona ao aminao fanamasina, fahafenona tanteraka aminao 100 isan-jato. Ka amin'ny fotoana rehefa fenonao 100 isan-jato izay, tsy misy hiditra ahafahany devoly miditra eo amin'ny fiainanay, tsy misy fanahiana afaka nihiditra, tsy metahotra na tebotebo orooro ny zavatra hitranga, fa feno Andriamanitra. Olona feno Andriamanitra mivoaka eto amin'ity toerana ity androany. Ary atsoko izany fahafenonao izany, ameno ny tsirairay avy amin'ity fotoana ity Andriamanitra. Atsoko ny fahafenonao amin'ny tsirairay avy eto amin'ity fotoana ity androany, satria ianao ny tena ilainay, ianao ny irinay, ianao no antenainay, ianao manontolo Jesosy ny tianay ameno anay. Tsy te ho feno zavatra hafa izay, fa te ho feno anao Andriamanitra androany, te ho feno anao amin'ny fiainanay manontolo. Aoka ny fahafenonao ameno ny tsirairay avy amin'ity fotoana ity amin'ny anaran'i Jesosy ho anao voninahitra mandrakizay, amen. Miteka mafitsika ho voninahitra Andriamanitra rery any. Mazoa toerana ary. Halleluja. Firy ny voatandro amin'ny maraina. Halleluja. Sady anao fanatritsika. Misaotra an'i Jesosy mamanga ny tompo. Makivaky tontolo andro vaovao ianao makivaky herinandro vaovao tairin'Andriamanitra tsika. Inona ny nairin'Andriamanitra tsika androany? Tandremana sao dia monomonina, mila manokana fotoantsika mahay mijery an'Andriamanitra sy izay efa nataony. Halleluja. Nisy teny izay ny zaray mpanompon'Andriamanitra teo amin'ilay Jaona 2:10 mankataka mba afisena vetivety Jaona 10:10. Sady manatanteraka ny fanolorantsika izay anatin'ny fotsika ho an'ny tompo. Naran'i Jesosy, ny mpangalatra tsy avy raha tsy angalatra sy amono ary andringana. Zavatra angalariny dia ny fifalianao sy ny fiadananao. Tandremo. Ny zavatra vonoiny dia ny finoanao. Tandremo. Ary ny andringananao dia fimonomononana sy sain-dratsy. Voaraintsika ve zay? Ary ao akaiky tsara ireo. Tandremo sao dia very le fifaliana. Tandremo sao dia very le fiadanana. Tandremo sao dia tsisy finoana intsony ao anaty. Tandremo mijabaka amin'ny fimonomononana. Tandremo mijabaka amin'ny fisaintsaina ny ratsy. Aza omena irika ny fahatanterahany io teny hoe tonga andringana io ny fahavalo. Aleo omentsika irika Andriamanitra mba hameno antsika, mba tonga antsika handray ny fiainana avy aminy. Amen.
Ratsika itsangana dia anao fahafatana dia misaotra azy. Misaotra ray amina ran Jesosy a. Ny teny dia avy aminao. Misaotra ny amin'ny fiainanao ambadiky ny teny a. Misaotra fa manahitra anay ianao amin'izao fiandohan'ny herinandro zao maniraka mpanompo dia mandefa teny a. Atonga anay tena iombona aminao. Tena tsy tianao izay imonomonina. Ary tsy mampety anay koa izany anefa. Misaotra betsaka fa nanahitra indray ianao a. Nampatsiaro a. Nananatra, nanintsy a. Ary manangana anay mandrakariva. Tsarovo indray ny tsiraray avy izay tonga nanao sakrifisina fotoana tonga teto maraina ataon'izao ririnina izao a. Tonga mangetahetanao, tonga hitady anao. Rehefa hiala eto kosa Jesosy dia mangataka eto anatrehanao mba ho hainay ny hitahiry ny fiadanana sy ny fifaliana omenao. Mba tsy hisirika ka ho angalary ny fahavalo zany tsy eo amin'ny fiainanay. Ary mivavaka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Mba tsy ho maty, tsy ho faty ny finoana atao anatinay. Ary tsy hisy fakapanahy resy anay amin'ny lafiny fimonomononana. Tsy mba tia sy hiova mihitsy ny zavatra ambara ny vavanay ary ho voafehy izay rehetra tokony ho tenenina satria sarobidy aminay ny fifandraisana aminao. Tsarovo izay rehetra hiatrika androany a, na mety ho fianarana, na mety ho asa, fitadiavana maro samihafa, tokantrano a. Misaotra betsaka ray amin'ny anaran'i Jesosy fa rehefa mety ny fifandraisanay aminao dia voarainay le fiainana izay antony nahatongavanao dia le fiainana be dia be. Ny anaran'i Jesosy a. Amen. Raisy nitsodrano izay tononona tanteraka eo fiainantsika tsiraray avy a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ho arovana ny fifalianao sy ny fiadananao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ho azo ny fahavalorombahan izany. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo a, fa tsy maty izany ho finoanao. Mirehatra, velona ary tanteraka sy tomombana eo amin'izay ilàn'Andriamanitra azy. Ny anaran'i Jesosy. Tononona tsy ho latsaka anatin'ny fakapanahy ny fimonomononana izany intsony ianao. Mahita fa olona mahay mijery lasa mahita an'izay nataon'Andriamanitra ianao a. Mahay misaotra ary tia mankasitraka ary mahay mankafy izay efa nataon'Andriamanitra. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa tsofina rano a. Ho andro anankiray isehon'Andriamanitra mikery sy voninahitra eo amin'ny fiainanao indray a ny andro androany. Ny anaran'i Jesosy a, ho herinandro tsara rakofan'Andriamanitra eo ambanin'ny fahasoavana sy ny famindrapony a, ho arovana ianao a, ary ho ataon'Andriamanitra ny antsefatsefany eny an-dalana indray a, izay anjara tsara tokony ho anao. Mandehana tsy ho ritra izany ianao a, tsy ho fono izany ianao a, tsy ho raraka izany ianao a, tsy ho resy izany ianao a, tsy ho lavo izany ianao. Mandrese avy amin'ny fandresen'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo reo fahasoavana, fa fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Amen. Nazadino ny sekolontsika rapitso fanasitranana.